hoy ny teny fikasana zay nataon'i Jesosy tompontsika manao hoe indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperany zao tontolo zao. Ko satria izany no teny fikasana nataony dia tsia afoiantsika izy nandao antsika fa omba antsika mandrakariva izy ka hiara mandeha amintsika hatrany hatrany. Marina fa tsy mahita maso azy isika kanefa miara-monina amintsika izy sady miara-mandeha amintsika amin'ny alalan'ny fomba hafa dia amin'ny alalan'ny fanahiny masina ary amin'ny alalan'izany no ndraisantsika hery izay ahatonga antsika ho vavolombelona, hery mahagaga izay anaovantsika asa mahagaga amin'ny anarany sy voninahitry ny anarany. Noho izany deoko isika rehetra hirany fanatrehany mahagaga eto anetsika dia izy izay manasitrana ny aretina rehetra, mampahiratra ny mason'ny jamba, manasitrana ny fotorotoro, mampandeha ny mandringa, manangana ny maty. Izy no ilay mpanao fagagana, izy no angovitan'ny devoly. Aoka isika rehetra anandratra ny feontsika, hiara-manandratra ny fotsika, hiara-manandratra ny fanahitsika, hiara-manandratra ny tanantsika ka ankalaza ny fanatrehana mahagaga dia ny fanatrehan'ilay tompontsika miaraka amintsika ka anandratra ny feontsika ka hiara-manao ilay hira fiderana feno fakasitrahana noho ny fanatrehany ary hiara-manao ilay hira manao hoe eto Jesosy.